Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Anolotra anao ny vaovao. Anolotra olona ao anatin'ny semi ny filoham-pirenena araka ny fitoaton'ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement izay atolotra hodiniana eny amin'ny antenimieram-pirenena. Fikasana ifesady an'ity rafitra vao ajoro ity ny fampidiran'izany ao anatin'ny lalàna hoy ireo député izay mbola nanipika androany fa ny tolo-dalàna momba ny CEI izay natolotra ny antenimieram-pirenena tokony ho lahara-pahamehana. Manara-dalàna tanteraka ny firosona amin'ny fividianana sénatera ankehitriny hoy ny premier ministre lehibe an'ny gouvernement Jean Ravelonarivo androany. Zo ny senita tanteraka no nantany ny HCCR ny fanazavany no ny senita mbola andro fanjakana manan-kery ankehitriny voarafitry ny feuille de route araka ny fanazavan'ny premier ministre androany teny mahazo arivo. Tsy azo amidy intsony ny sachet manana tevina latsaky ny 10 micron manomboka rapitso idina antsehatra isavy eny amin'ny mpamogady ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny tontolo iainana rapitso. Fahadiovan'ny tanàna goavana ny asa miandry ny ben'ny tanàna vaovao eto andrenivohitra ejakilan'izay ifanliana ny andraikitra ny anivan'ny fiarahamonina lasa fanaripako ny akamaroan'ny lakan-drano eto andrenivohitra ankehitriny. Andraraha ao anatin'ny fionana firenena mikambana any États-Unis izay nanomboka omaly ny rarahan'ny Syrie. Matitra ny fionana teo amin'ny flo Barack Obama sy ny flo Poutine. Mbola tsy azo andraniana aloha hatreto nisy ny fiara-miasa amin'ny ady atao amin'ny jihadiste na nisy aza ny fifandraisan-tanana eo amin'ny rotota. Ny Atsipiriana Vetrany. Amin'ny fotoana rehetra CNT MAD dia manofana amin'ny droit, gestion, sciences économiques, commerce sy communication. Manome diplôma am-panjakana ary manerana ny Madagasikara. Misorata anarana dieny izao. CNT MAD, apprendre et réussir en toute liberté. Préparez la rentrée en toute liberté avec les nouveaux canapés chez Luxor. Starts to shine and I see it burn when you bring me sunlight. Luxor, le plaisir du confort. Soka Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga,
maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsony laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Bowlay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Wai, fahina kiny lataki? Tia kiny raha zarako vaovao sady natokana ho an'ny vehivavy Fa misy inona kiny? Big one, lady. Ronono mandromano tsara kalitao no iam. Matsiro sy be otrikaina, iam dia feno vitamine A, B1 ary D3. Manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam. Mahasalama na ny kely na ny lehibe, na amfiry na aiza tsotra na mifangaro, tsy misy toy ny iam raha te havitribitrika sy akafy. Iam fifaliana hatrany. Ny tena izy fa tsy sandoka, fa aminanina tena izy, fa agagana tena izy, fa amarinana tena izy. Efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao. Tongava ary ao amin'ny gymnase ANS Ampeflo ny sabotsy 7 oktobra amin'ny 7 maraina. Ho hitanao amin'izany ary ny tena fionana amin'Andriamanitra, ny tena heriny mahagaga, ny tena fahamarinana ary zavatra ho avy. Aza dinoina ary sabotsy 7 oktobra amin'ny 7 maraina ao amin'ny gymnase ANS Ampeflo. Ny tena izy fa tsy sandoka, tsy maintsy mandresy ny fahamarinana. Célébration du 14e anniversaire du groupe LifeMed. Remise spéciale de 40 à 50% sur certains meubles. Grand remise exceptionnelle pour tous les meubles. Un gros choix d'articles sera à votre portée, comme les salons de haute qualité, chambres à coucher, table à manger en marbre ou en bois massif, table bureau. LifeMed remercie à tous ses fidèles clients et ouvre à toutes et à tous ses portes. LifeMed à Missal.
Surya Beauty Institute, Surya Beauty Institute, SBI, Centre de formation en art de la beauté agréé par l'État. Esthétique approfondie de normes internationales, manipulation d'appareils modernes et ultra sophistiqués de toutes catégories, coiffure, cours théoriques avec support vidéo pour une visualisation réelle des techniques de coupe, et traitement de cheveux avec application en pratique, traitement des maladies de cheveux, coupe et haute couture, maîtrise des différentes modes en haute couture, une machine par personne. Adresse Surya Beauty Institute, route vers Ampitataf, à 100 mètres avant Galana Ampitataf, bord de route avec parking. Téléphone 034 10 246 25. Surya Beauty Institute, Surya Beauty Institute, SBI. Finaritra tompoko vavy miarahaba tompoko lahy manansanao ampitiavana iaraka aminay ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity avy hatrany dia tombokontsika amin'ny vaovao politika izany. Tamin'ny fitora latsaka fahefan'ny ariva teo tonga tetsy amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy fantatra mazava moa ny tena antony anteny raha ny ampaham-baovao azo sy fantatra kosa dia nisy ny fionany tamin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena Jean-Marc Rakotomamonjy sy ny mpikambana vitsivitsy avy eo amin'ny bromaritra ny anteny mera-pirenena. Andrasantsika moa hoe inona no mety ho votoatiny izay dian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny amin'ny anteny mera-pirenena izay. Andrasantsika ihany koa ny antsipriany iverenantsika izany arakaraka ny fahatongavany fanampim-baovao eto ampelatanana. Ijanona eny amin'ny anteny mera-pirenena hatransika ny volavolan-dalàna momba ny CENI natolotry ny ministeran'ny atotany sy ny sy ny tolo-dalàna momba ny CEI avy amin'ny solombavim-bahoaka. Ireo zany no ifandona eny amin'ny anteny mera-pirenena amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity raha zoina ny zava-misy tsy maintsy isy ny adievitra mahakasika ireo lalàna roa ireo raha ny nambara ny avy ao amin'ny bromaritra androany etsakilan'izay mitaraina ireo antoko politika nyray anjara tamin'ny fakakevitra nataon'ny ministeran'ny atotany fa tsy misy tafiditra tao anatiny zany volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement izany ny tolo-kevitra izy ireo fanadiadiny izora kotondrina teny toerana. Lohalarana eny amin'ny anteny mera-pirenena ny fandiniana ilay tolo-dalàna momba ny CEI na ny commission électorale indépendant izay tolo-dalàna avy amin'ireo solombavim-bahoaka raha ny nambaran'izy ireo androany. Raha efa nanambara ny ministeran'ny atany nandritra ny fakakevitra natao iray volana lasa izay fa tafiditra ao anatin'ny rafitra vaovao ny antoko politika ary aleo tena tanteraka izany. Manainy amin'ny mbola isian'ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ity rafitra kasaina atsangana ety kosa ireo solombavim-bahoaka noho ny firafitr'ireo mpikambana ao anatiny voalazan'io volavolan-dalàna io. Raha ny fahitana solombavim-bahoaka ohatra ny tenako manokana dia tsy azo antoka ny faleovan'ny tenany ivomiera io satria raha ampitahaina amin'ny volavolan-dalàna nomeny nataon'ny malagasy miara-miainga sy ny mapara dia ny mahasamihafa azy dia tsy hita ao anatin'io volavolan-dalàna vaovao avy amin'ny gouvernemanta io ny solotena ny antoko politika. Nefa tamina molavola io dia naka-hevitra tamin'ny antoko politika ka ny mpiantsehatra politika dia tsy hita ao anatin'izay ka magnahy ary tsy azo antoka ny faleovantenan'ny vomierany. Raha ny voarakitra ao anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny CENI enitaona ny faharetan'ny tao ampiasan'ny CENI. Mizara roa ny mpikambana ao anatin'izany rafitra izany, mpikambana maharitra misa sivy ary mpikambana tsy raikitra avy amin'ny antoko politika izay tsy voafaritra ny isany. Raha ny voarakitra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity hatrany, mpikambana iray tendren'ny filoham-pirenena, iray fidin'ny anteny meran-doholona, iray fidin'ny anteny mera-pirenena, iray fidin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC, iray fidin'ny fitsarana tampony, iray fidin'ny olafitry ny mpisolovava, iray fidin'ny olafitry ny mpanao gazety ary ny roa farany fidin'ny fiarahamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana. Isan'ny mampimemena ireo antoko politika nandray anjara tamin'ny fandrafetana ity volavolan-dalàna ity ny tsy nahatafiditra azy ireo ao anatin'ilay rafitra vaovao atsangana. Fanakaiza ny antoko politika nefa iarahantsika malala fa zavatra tsy maintsy fitonina, zavatra itokisan'ny vahoaka zany no tokony hipetraka eo. Ka raha ny mpanao politika ny acteur tsy ao anatiny dia zavatra vavy ny iarahantsika malala fa ny nandrafitra ny CNT
zay mbola misy amin'izao fotoana zao a dia ao daholo a ny solitena ny mouvance ny ataoko politika nanao sony mitondry zotra. Hatreto isan'ny ady hevitra mandeha anivon'ny anteny miram-pirenena momba ireo lalàna roa momba ny rafitra asolon'ny senita ireo. Lahara-pahamehana ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka izay efa tonga teny Tsimbazaza hatramin'ny 29 ny volana Desambra 2024 raha ny lojika hoy ny ankamaroan'izy ireo. Tsy mananjo anafoana io lalàna io araka izany ny ministeran'ny antany raha tsy misy ny fihaonana sy fangatahana atao amin'ireo nanolotra ny lalàna raha ny nambaran'ny mpikambana ao amin'ny biraomaritra androany. Hatreto anefa tsy mbola nisy izany. Azo antoka kosa ny tsy maintsy isian'ny ady hevitra lalina momba ny fandiniana izany raha nambaran'ny mpampakateny eny Tsimbazaza. Zahay ato zany dia manapa-kevitra ho amin'ny izay hahasoan'ny firenena zany ka izay hevitra rehetrarehetra hahatsara amin'io lalàna mikasika ny fametrahana ny seny io dia ho raisina daholo zany ka anisan'izany ohatra hoe efa nisy ny proposition de loi avy tamin'ny vondrona politika ato amin'ny anteny miram-pirenena dia ny fanapa-kevitra raisina zany dia hoe atao ny fandinihana koa an'io lalàna io miaraka amin'ity projet de loi avy amin'ny gouvernement aty zany. Ny azo antoka aloha hatreto dia ny tsy maintsy isian'ny fanovana lehibe ao anatin'ilay volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernement ity. Efa misy ihany koa ny milaza fa mety ho voatsipaka izany. Andrasana rapitsy kosa ny ivoahan'ny lahadinika sy ny toy ny fandaharam-potoana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana eny Tsimbazaza ity. Iverenantsika rehefa avy eo ny mahakasika an'izay resaka hoe senia fa eo ihany koa ny resaka sena izay isan'ny vaovao misongadina moa amin'izao fotoana izao fa etsakilan'izay rehetra izay tsy mbola misy tokotaniny hatreto ilay fifanarahana voalaza fa tokony isy eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny filoham-pirenena tao anatin'ilay pacte de responsabilité izay nodidin'ny HCC ny fanatanterahana azy. Tsy mbola mazava ihany koa nefa ny hoe misy marina ve sa nakaiza ilay resaka memorandum de tsy mbola tsy tokony hafangaro ireo raha ny fanazavany ny député tamin'ity androany ity. Etsakilan'izay tokony hiverina amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana raha te hitady fitoniana hoy ny mpanao politika Arnaivo Rasamuel fanady adiny izo rakotondrina. Inona ny sakana tsy mbola ahatotosan'ilay fifanarahana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fahefanam-panatanteraka hatramin'izao. Efa ho efa-bolana latsaka nefa izao no nanambaran'ny HCC fa tsy maintsy manao fifanarahana androtonta taorian'ny resaka fanonganana amin'ny filoham-pirenena nataon'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny volana May farany teo. Ho an'ny Arnaivo Rasamuel filohan'ny antoko DHD tokony hiverina amin'ny fiaraha-midinika sy ny fanarahana lalam-panorenana ny mpitondra ao anatin'izany fifanarahana izany. Antony miatraika hatrany amin'ny vahoaka ny krizy misy eto amin'ny androm-panjakana. Raha jerena dia sahala amin'ny hoe misy mpitondra ny fanjakana ary sahala misy hoe chauffeur fa sahala mitao tsy miodina ny courroie ary sahala mitao tsy tonga any amin'ny tanjona iverina tiana atao ilay raharaha. Lalàna mikasika an'izany hoe fiandranam-pirenena marina izany, lalàna ifehezan'izany hoe fiandranana sosialy izany, fandaminana fitondram-panjakana sy ny lalam-panorenana sy ny sisa tokony araha-midinika izany mba tsy hiverimberenan'ny olana amin'ny alàna fidinana an-dalambe na tsy fidinana an-dalambe fa hazava ny lalakizorana eto iaraha-mitantsiny hoe problème ny fiarahamonina izany fa tsy problème na mpitondra fanjakana. Treto mbola tsy misy mazava amin'ny mpanara-baovao momba ireo ambara fa pacte de responsabilité sy memorandum de stabilité ireo. Raha ny fanazavan'ny Jaozan filoha lefitry ny anteny miram-pirenena avy any Mahajanga androany. Tsy tokony hifangaro ireo zavatra roa ireo. Voalohany ny pacte de responsabilité izay fifanarahana tokony isy ao amin'ireo solombavam-bahoaka 120 ny fidin'ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena. Io ilay voalazan'ny 15 tamin'ilay didina avoaka ny HCC tamin'ny 17 ny volana Jona. Ankilany kosa ny memorandum de stabilité izay ambaran'ny gouvernement fa fangatahana fanohanana fandaharana asan'ny filoham-pirenena izay tsy fantatra ny aviany. Momba ilay pacte de responsabilité hatreto mbola nijanona teo amin'ny fihaonana saika hitondrana ny marimaritra iraisana tamin'ny volana Jona ihany izany fihaonana izany. Raha efa nisy ny fangatahana fihaonana manaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra farany teo, tsy mbola nisy valiny izany hatreto. Raha fitinina tsy mbola misy tokotaniny izany hatreto ny resaka pacte de responsabilité. Momba ilay memorandum de stabilité kosa indray tsy mbola misy nahita ny votoatiny hatreto na ireo milaza ho nanao sony izany aza. Raika amin'ny 9 nefa ny sony efa ambaran'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean fa voangona. Tsy mbola hita io hatreto hoe taiza no natao. Tsy fantatra ihany koa ny fiaviany. Voalaza fa izay nanao sony memorandum de stabilité io hatreto no mandrafitra ny maro anisa manohana ny filoham-pirenena na ny majorité présidentielle.
ity farany izay nentina nanoerana ilay nouvelle majorité parlementaire na ny NMP izay nitsangana tao rin'ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernement tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay 2012 ary nisy solombavam-bahoaka 570. Mbola andrasana hatramin'izao ny toindreo tranga roa ireo. Andrasana amin'ity fivoriana tsy ara-potoana faha-efatra ity ihany koa ny ahafantarana izay tena manana ny maronisa eny amin'ny anteny miaram-pirenena. Ny manana ny maronisa eny anivon'ny anteny miaram-pirenena izay andrasana tokoa moa zany isan'ny atao hoe tranga izay tiany ny mpanara-baovao hitany hitsanganany ireo rehetra izay nanao soniany ilay memorandum de stabilité araka ny efa feo nandeha hatramin'izay tamin'ny teny ity ny premier ministre lehibe ny gouvernement Jean Ravelonarivo dia naneho hevitra manoloana ny mpanao gazety rehefa nanontaniana mahakasika ny firosoana amin'ny fifidianana senatorialy amin'ny roapolo ny volana Desambra ho avy izao isan'ny no resahany tao anatin'izay ny hoe ara-dalàna tanteraka ary ao anatiny tokony ho izy ny lalana izorany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Arahantsika ny fanazavany premier ministre Ravelonarivo Jean. Tsara ve ny fametrahana ny Sénat amin'ny eritreritrao sa ratsy? Dia mametraka fantanina aminao koa mba samby mifanakalo hevitra itsika zany. Resaka mandeha amin'izao manko satria anatin'ilay volavolan-dalàna hoe ao anatin'ilay fitiavana ao anatin'ny Sénat tokony mendra le Sénat. Le Sénat nefa amin'izao fotoana izao koa mbola tsy tafapetraka dia ahoana? Zay zao ao anatin'ny Sénat no manendry ny Sénat dia efa tsy marina zay. Efa tsy marina tanteraka zay. Fa narosonay ny Sénat ao amin'ny Assemblée nationale. Ny Assemblée nationale no andinika azy ny handaly ny volavolan-dalàna sy ny lalàna zay tokony hivoaka ao. Ny fanjakana dia nanontany hoe azo atao ve izy zavatra ohatran'izao araky ny lalàna velona sy ny constitution misy eto Madagasikara tany amin'ny Conseil d'État. Ny Sénat kosa dia amin'ny mahasenya dia mbola andrim-panjakana miasa io araky ny zava-misy voasoratra ao amin'ny constitution, voasoratra amin'ny feuille de route satria mbola tsy rava dia manana fahefana koa izy manontany any amin'ny ACCV azo atao ve ny cas de force majeure amin'ny zavatra ohatran'izao dia voavaly daholo ara-dalàna. Hatreo zany dia ara-dalàna daholo ny fiantsoana andreo électeurs. Ivadika eo amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa isika somary tsambikina kely any amin'ny lafin'ny toe-karena resaka sachet no avy hatrany aloha dia arahantsika satria isan'ny vaovao amin'ny rahampitso izy ity. Sokajina ao anatin'ireo fandrarahana tsy ara-dalàna avokoa manomboka rahampitso ny famokarana sy ny famarotana ary ny fitsinjarana ny arona plastika eto amin'ny tsena anatiny. Isy ny fidinana ifotony anaovana fisavana sy fitsirihana ireo toerana misy lalam-barotra hafa ireo toerana misy mpamongady zany raha ny nambarany teo anivon'ny ministera ny varotra moa tamin'ity anio ity dia nambaran'izy ireo zany fa tombony ho an'ny mpandraraha malagasy ny fepetra noraisina ary manokatra lalam-barotra hafa izany. Fanadiadiana entiny oliva hantriny ala. Tsy hisy arina plastika amin'ny rantiranty intsony eny an-tsena manomboka rahampitso alakamisy 2 oktobra araka ny didim-panjakana 570 720 tamin'ny 7 oktobra 413. Didim-panjakana izay mandrara ny famokarana, ny fivarotana, ny fitsinjarana ary ny fampiasana arina plastika eto Madagasikara. Tsy ny arina plastika rehetra nefa no voarara fa ireo manify sy misy taony azo entina miantsena amin'ny andavanandro. Eny an-tsena na enan'ireo mpivarotra sachet hatramin'ny 20,100 ny filan'izy ireo. Ho an'ity mpivarotra iray ity tapa-bolana lasa izay raha toka toy izao hita amin'ny sary izao ny abetsahany entana namidin'izy ireo. Tsy misy afa-tsy toy ny teo amin'ny sary akavanana sisa izany androany. Tsy nakamity zay fa zay matavatra hoa dia tsy makamity zay loha amin'izao. Alenao aloha miandriandro fa tena ohatrany tsy fantatra mihitsy hoe ahoana fandeha an'ity zavatra ity na ahoana. Tokony raha ny tena marina zao tokony amesy olo fanjakana dia tokony navoaka aloha sy olo le entana zay izy vao nanafoana an'ity zavatra ity fa tsy le zavatra indray no foanana voalohany nefa letana sy olony tsy misy. Arina vita mangazo aloha zany hoe tsy izy indray le izy nefa teo zareo laza hoe vita mangazo le izy dia zao indray zany tsy izy le izy fa lasa hoe namandraeto ihany dia nefa ny raha mba misy andrena tsy maninona mba afaka hanoloana anazy aloha mandra-pahatonga izay solony.
Mbola manjavozavo araka izany izay asolon'ireo mpivarotra arona plastika ity asa fivelomana efa nazatra azy ireo ity. Nilaza kosa ny tale jeneraly ny fampandrosoana ara industrialy ao amin'ny ministeran'ny indostria fa lalana azon'ireo sehatra hafa mivelatra sy mampiroborobo bebe kokoa ny vita malagasy zato isan-jato ny didim-panjakana hamandrara ny fampiasana arona plastika. Azo avadika opportunité na sehatra anankiray ahafahantsika mamorona asa vaovao ihany koa zany ny fandraisana io fepetra io, zany hoe ny famokarana an'ireo fitaovana hafa izay efa nampiasaintsika ihany taloha izay vokatra avy amin'ny zavamaniry sy ny vokatra eto an-toerana izay manome asa vaovao indray manabe ny ambaindain'ny asan'ireo mpamokatra tantsaha sy mpanao asa tanana indrindrandrindra zany Mampametra-panontaniana kosa ny hoe azo antoka ve nitondran'ity fanafoanana ny arona plastika latsaky ny 10 micron ity vahaolana mahomby amin'ny fitantanana ny tontolo iainana raha toa ka mbola hitohy hatrany ny fampiasana ireo arona plastika manana tevina mihoatra ny 10 micron toy ireo arona amidy 300 na 400 ariary amin'izao fotoana izao. Azo antoka ve fa ampiena ny fahatsetseman'ireo lakandrano izany fanapahan-kevitra izany. Rampitso, isy ny fidinana ifoto no fisavana sy fanaramaso ireo mpamongady arona plastika izay ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny varotra. Atao anatin'ny volana na taona vitsivitsy, azo antoka fa maro no isedra fahasahiranana toy ny fahaverezana asa eny anivon'ireo orinasa sy ny tsena. Ho an'ny orinasa iray izay nanaovana fanadihadiana ohatra, mpiasa tsy latsaky ny 10 sy 400 no tsy maintsy ahato amin'ny asany. Arahantsika ny toin'izay vaovao izay rahampitso voalohan'ny volana oktobra fa mitsimbola kosa ary fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena firaisana tsokombakomba ireo no isan'ny vesatra hiampiangana ny bekasy ary raharaha bois de rose no isan'ny votoatiny zany moa nanomboka ny taona 2012 izay no nampidirana aponja an'ity fantatra fa isan'ny mpanao bois de rose ity bois de rose izay haondrana any Singapour ireo raha ny vaovao azo mbola andrasana kosa satria tony hoe hijanona amin'ireo bois de rose any Maurice ihany ve ireo tolobidy raisam-pirenena ataon'ny fanjakana sa hokitiana ihany koa ary ho amidy ihany koa ireo bois de rose malagasy izay tratra tany amin'ireo firenena maro samihafa amin'izao fotoana izao tsy misy olo ny fanazavana ofisialy momba izany hatreto azon'ny fanjakana atao kosa ny mivarotra ireo harem-pirenena rehetra tratra raha ny fanazavana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Anarany iray izay ny rehefa niditra amponja amin'ny raharaha fanondranana tsokosoko bois de rose teto. Raha tsy hivina fanondranana tsokosoko bolabolana bois de rose manodidina 4 rivisa na manodidina ny 5 hetsitaona miala eto Madagasikara makany Chine na tsara ny ity mpandraraha ity amin'ny taona 2013. Ohatra ny fanondranana tsokosoko ataon'ny mpandraraha ihany ity tratra ity. Isan'ny efa namoaka raharaha mikasika ny kolokolo amin'ny fanondranana andramena eto Madagasikara ny gazety vahiny Le Monde. Izay namoaka ohatra iray mikasika ilay contenera 30 tratra tany Kenya nahitana bolabola milanja 2700 tonna mitentina hatrany amin'ny 13 tapitrisa $, saika ondrana any Hong Kong ny ainga avy any Tomasina. Voarohirohy namoaka ny taratasy tamin'ny fanondranana io ihany koa ny tale rejionaly ny tontolo iainana sy ny ala araka ny fanadihadian'ny Le Monde hatrany. Tsy ity mpandraraha ity ihany no tompon'antoka amin'ny raharaha bois de rose eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ny mpandinika ny raharaha-pirenena. Tsara aloha le fanomboana hoe iny zany efa nisy teo moa ny filoham-pirenena fa nyteny hoe hiady amin'ny kolokolo fa kosa ny tena mety hoe ho zava-doza amin'ireny dia mety hoe reny le atsoloana hoe ataon'olona tonga dia kaly izay mihitsy fomba fiteny azy hoe atao any amin'iny daholo ny rihatra rehetra dia le ambomboky koa mialokaloka na hoe ino no samborina mba ahafahan'ny sasany manao bebe kokoa. Zany zavatra zany mety hoe manahirana raha sara amin'izany sanatria hoe move dia izy rery ihany zany hoe fanteny satria fantatra tsara mihitsy fa tsy olona ray manao an'io fa olona be da be ary misy araka ny tenin'ny filoham-pirenena ihany hoe misy olona ambony ao anatiny fa dia izy tsy olona ambony iny fa mbola mpandraraha. Anarana mpandraraha miliardera sy gros bonnet maro raha tsy hivina no natolotry ny Prime Ministre teo aloha Omer Berzika ny fitondrana ankehitriny hanohizana ny fanadihadiana amin'ity raharaha bois de rose ity. Mitohy hatrany koa ankilany ny fanondranana tsokosoko ny bois de rose. Nanisan'ny bois de rose tratra izay nanaovana inventaire aloha hatreto tsy mbola fantatra mazava. Anaovana tolobidy ny Prime Ministre ireo bois de rose tratra ireo. Azon'ny fanjakana ataony mivarotra ireo arena voajanahary tratra araka ny fanazavana avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana saingy tokony hisy ny mangarahara sy ny tombony ho an'ny firenena. Ireo azo ireo zany
raha ohatra ka hita teny atapotany teny tsy nanana tompo reo tsy nisy olona nylaza fa tompony a mazava ho azy fa mifanjakana aloha dia fa tompony ao anatin'ny lalàna moa zay hoe manana zo ny fanjakana hivarotra ny produit azo avy amin'ny délit ao anaty article anatin'ny législation forestière zay tanjona sy ny zavatra hokendrena dia hoe mba aleo raha hivarotra amin'izay fanjakana mba misy tombontsoa betsaka miverina ho an'ny firenena ary indrindraindrindra miverina ho amin'ny famerenana andreo ala reo. Ankoatra ny famarotana ireo harem-pirenena miondrana tsokosokany velany ireo toy ny any Maurice sy ny any Chine, fepetra iray voaresaka hatrany ny famerenana azy ireo. Fifampiresahan'ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministera raharaham-bahiny amin'ireo firenen'ireo no efa misy hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Tsy mbola fantatra hatreto ny hoe firy tamin'ireo volamena, vatosoa, bois de rose, tratra tany ivelany no efa niverina teto amin'ny firenena tamin'ny fomba ofisialy. Vaovao momba ny fampianarana sy ny fanabeazana kosa tsy andoavam-bola ny fampidirana mpianatra eny amin'ny OPP saingy miankina amin'ny fisian'ny mpampianatra FRAM na ny isan'ireo izay tsy mbola voaray ho mpiasa-panjakana kosa no andoavan'ny iray aman-dreniny vola amin'ny fampidirana mpianatra eny amin'ny OPP hoy ny fanazavana avy eo anivon'ny Cisco fanazavana izay somary mifanohitra ihany araka ny nanangonan'ny mpanao gazety azy teny an-toerana nilaza ihany koa ny taletsekoly izay natononay androany fa misy ny sara-pisoratana anarina tsy maintsy aloha amin'ny fampandehanandrara ho an'ny sekoly ary io ihany koa ho karaman'ny mpiambina ho an'ireo EPP izay misy mpiambina izany raha antsika ny fanadiadiny ka hitandry atsilafo. Tsy misy vola aloha ny fampidirana mpianatra eny amin'ny EPP hoy ny teo anivon'ny Cisco androany tsy misy droit d'inscription aloha fa tafiditra mpiasa-panjakana satria ny mpampianatra FRAM ao amin'ny sekoly anaran'ny zaza iray firy amin'izy ireo no efa tafiditra ho mpiasa-panjakana dia firy ny mbola tsy tafiditra ho mpiasa-panjakana. Raha ny fanazavana azy tetỳ anivon'ny Cisco androany dia ireo ny fanontaniana mila petraky ny ray aman-dreny mampiana-janaka ny amin'ny EPP miankina amin'ny isan'ireo FRAM ny karaman'ireo mpampianatra FRAM tsy mbola voaray ho mpiasa-panjakana no andoavan'ny ray aman-dreny vola. Hoe fandraisana anjara mbola tokony ataon'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny no tokony andraikitra feno amin'izay izany hoe izy ireo no mivory sy manapaka hoe ohatrinona no vola fantatra izy ireo fa tokony mbola nampiny amin'izay fampandehanana ny fianaran'ny ankizy izay dia mizotra sy milamina tsara avokoa ny anivon'ny sekoly rehetra amin'izao fotoana izao. Nanamafy izany taletsekoly eto andotam-pianaka voalohany ary milaza fa misy ny droit d'inscription na sara-pisoratana anarana tsy maintsy aloha miankina amin'ny kajikajy ilain'ny sekoly amin'ny fampandehanandrara sy ny karaman'ny mpampianatra FRAM ary ny mpiambina izany. Tsy mandoa vola ny amin'ny inscription. Misy fa kely ihany dia misy fa tsinjarany fotsy zany le hoe tokony karaman'ny gardien sy ny fampandehanandrara mandritra ny taom-pianarana iray dia efa zay. Fanontaniana manitikitika ny mpanao gazety manoloana izany ny hoe hatramin'ny karaman'ny-mpiambina ny sekolim-panjakana izay fanana-panjakana avy no lasa vesatra ho an'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ankehitriny. Mbola mandoa vola iantoana ny fampandehanandrara ny sekoly ihany koa ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny EPP. Ho an'ireo sekoly izay fantatra amin'izao fotoana izao fa asian'ny fanjakana ireny fizaran-tsakafo na kantinina ireny fantatra ihany koa fa mbola ny ray aman-dreny no andoa vola ny vidin'ny kitay ampiasaina. Hatreto karazany efatra amin'ny ankapobeny ny vola miditra amin'ny EPP. Voalohany ny caisse d'école omena ny mpianatra amin'ny alalan'ny talen'ny sekoly. Eo ihany koa ny subvention avy amin'ny fanjakana, ny vola alohan'ny ray aman-dreny ho an'ny mpampianatra FRAM ary ny sosialy ny ray aman-dreny. Tsy mbola voafaritra nefa io sosialy ny ray aman-dreny io. Raha ny marina mbola tsy maintsy mandoa vola ireo ray aman-dreny mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra amin'ity taona ity. Ny alatsinainy teo raha tsy ahivana ny fidiran'ny mpampianatra rehetra eny amin'ny sekolim-panjakana, ny alatsinainy ho avy izao kosa ny fidiran'ny mpianatra. Ijano amin'izay sehatry ny fampianarana izay sika misokatra manomboka rahampitso voalohan'ny volana oktobra ny fisoratana anarana amin'ny fahazahoana ny vatsim-pianarana Mandela Washington Fellowship taona 12 sy 20 fiofanana momba ny fahaiza-mitarika any amin'ny université lehibe any États-Unis miaraka amin'ny tanorana rivony nomena ny tanora malagasy ho voafantana ahazo izany vatsim-pianarana izany. Tanora teratany malagasy mipetraka eto Madagasikara 5 hatramin'ny 5 taona
ary avy hatrany dia afaka mahazo ity vatsim-pianarana ity rehefa mahafeno ny fepetra mahakasika izany. Isan'ny fepetra takina ihany koa moa hoe tsy teratany amerikana na nahazo fahazondalana mipetraka maharitra ny États-Unis ary tsy mbola nahazo ity vatsim-pianarana ity ihany koa teo aloha hatramin'ny 1 Novambra 2024 ny fandraisana ny fangatahana ny volana Martsa 2024 kosa no ampahafantarina ireo mpifaninana izay nahazo izany vatsim-pianarana izany. Tanora malagasy 13 moa hatreto no efa nahazo izany hatramin'ny nisiny ity vatsim-pianarana ity. Fa efa fantatra maneran-tany kosa ny lazany vokatra malagasy ho an'ny orinasa la gastronomie pizza izao fotoana izao. Porofin' moa ny nazahoana ity orinasa ity ny amboara antsoina hoe International Stores for Quality izay natolotra azy ireo tany Genève ny 20 volana septambra farany teo. Tamin'ity amboara faharoa izay azo ny la gastronomie pizza ity dia ny orinasa espagnol BID na ny Business Initiative Direction izay voatokana manokana amin'ny fijerena ireo orinasa afaka mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nanome izany ny gastropizza izay tafiditra ao anatin'ireo orinasa 5 maneran-tany voasokajy ho afaka misehatra mivantana eny amin'ny fiarahamonina mandray anjara amin'ny toe-karenany sosialy ary ny fiarovana ny tontolo iainana manoloana izany isiatrany ny fanatsarana atao hoy ny tompona andraikitra ity orinasa ity ka isan'izany ihany koa ny fananganana toeram-pivarotana vaovao 20 manerana ny nosy sy ny fanokafana ny orinasa iray goavana any ivelany. Fanampanazavany ny flotale général ny la gastronomie pizza. Any amin'ny février dia anomboka sady anomboka ny action zany hoe any amin'ny firenena ataony hoe Côte d'Ivoire zany no isy point de vente voalohany gastropizza na gastronomie pizza any anoany amin'ny taona 2024 anoany. Ka noho izany dia tsy maintsy hiomana fatratra izahay ary tsy ataonay ambany zavatra ny clientnay na ny mpanjifanay sy ny vahoaka malagasy. Zay koa amin'izao fotoana izao dia efa tsy mitovy amin'ny tany am-boalohany intsony zany hoe mivarotra pizza fotsiny. Tsara nafantaranareo fa amin'izao fotoana izao dia misy orinasa kely maromaro miaraka amin'ity fanaovana pizza ity izay efa natsanganay efa hoeritaona zao izay namorona asa be dia be tokoa satria any ambadika aminy tena asa zany mikirakira manomana sy mamolavola mitony fanaovana sakafo tony. Mampireare ny manana malagasy mahita fahombiazana amin'ny tontolo ny fandrarana tahaka ireny maro ihany koa nefa ireo tsy mikely soroka amin'izay kely azo ahodikodina sy azo kirakiraina eo am-pelantanana hoeny amin'ny bypass isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity asa madinika iray anamboarana ireny karazana beton ireny amoahana izany ho haingo samihafa hoentina manatsara ny tanàna simenitra sy fasika ary vatokely moa no ampiasain'izy ireo saingy mampiavaka azy ireo dia hoe tsy manana izy ireo na dia atelier aza fa eny amoron-dalana eny no miasa ary amin'ny tanana avokoa no anaovana izany asa rehetra izany mendrika ny hojerena manokana mendrika ny hojy faina ihany koa ny vokatry ny asa tanan'izy ireo. Fanadihadiana Mikael Armarola. Enjana ny asa, tanana no miasa, lasitra no ampiasaina, ary eto amoron-dalana no birao fandraisan'olona. Fandraisana lahatra ny mpanjifa ary fanamboarana ny entana amidy. Entina mody ny entana rehetra rehefa hariva ny andro. Raha ny asa vita toy ny hoe nivoaka avy amin'ny orinasa goavana mpikirakira simenitra sy beton ireny no vokatra. Tsy manana orinasa kosa ny firandriana solo sy ireo namany 5. Tsy manambola nanganana izany izy ireo ary tsy mahavita mividy fitaovana avolenta ihany koa. Mizara enina tombaritra eto isan'andro na ohatrinona na ohatrinona. Tsy nianatra nanao BTP na teknika ihany koa izy ireo. Ny tsy fahampiana no itambaran'izy ireo, ny fahasarotan'ny fiainana ny fanomezan'izy ireo tanana. Irandriana solo ohatra, nanomboka kilasy fahaenina no tsy nianatra intsony ary nanomboka nanao ity asa ity. Sy nahatoko antsony le ray aman-le zokinay dia mijanona.
dia nijery asa dia nahita moa dia nanao. Manodidina ny 5 ny lehilahy ankehitriny ary ho taona izay no tena ny fotorany teto. Talohan'izao kosa mpanampy ny ireny mpanao trano ireny na mason no asa efa nataony. Avy amin'ny faritra samihafa kosa ireto namany ireto ary saika mitovitovy fari-pahaizana aminy. Mikiry sy miezaka isan'andro anefa izy ireo amin'ity asa ity. Malany fasika iray camion isan-kerinandro izy ireo izay avy tany balustre ho an'ny lavarangana miaraka amin'ireo haingon-tanàna samihafa ary visa isan-kerinandro izay avy tany béton na balustre 20 isan'andro. Noho ny fahazarana sy ny traikefanan'izy ireo, misy kosa ny teknika manokana izay tazoman'izy ireo ny kalitaon'ny asa. Dia ampidirina anatin'ity dia rehefa avy eo pasohina ohatra n'izao dia avadika aty dia mitsoahana bataina aty ihany dia mitsoahana dia aterina ery. Manjifa ny asan'izy ireo eto avokoa na ny olon-tsotra izay mandrafitra ny 700 ny mpanjifa azy ireo. Mampanao asa eto ihany koa anefa ireo orinasa samihafa vitan'izy ireo hatramin'ireo dalina béton ireny ary mora kokoa ny saran'izany. Manjifa ny asan'izy ireo ary manao commande eto ihany koa ny fiangonana maro manerana ny nosy. Atao tsara fotsiny le asan'olona dia amin'izay mba miverimbery le client. Nenay izany tanana daholo fa tsisy machine. Ny vanim-potoana ny fahavaratra kosa no mampiakatra avy dia avy ny mpanjifa tonga eto. Amin'le fotoana mampandeha anazy izany le fa avy be izany le orana dia be da be le tokotanin'olona madisadisaka dia tonga mikomandy pavé. Misy ihany aloha izy fa tsy azoko tsara hoe faritana hoe ihanina fa zay tonga dia mitondra dia miverina moa mahita le asa rano dia miverina le olona. Manomboka amin'ny 2,000 kosa ny vidiny iray amin'ireo asa tanan'izy ireo. Tafiakatra hatramin'ny 4 alina sy 1 hetsy ariary kosa ny lalan-drano lehibe vita amin'ny béton natao tanana. Ijanona eny anivon'ny fiarahamonina hatrany isika raha midina eny ny faritra iva isika amin'izao fotoana izao dia talanjona ary gaga misavovona ny fako ary ny lakan-drano dia lasa toeram-panaripako ary efa mbolana maro hatramin'ny volana May izy ireny no tsy nisy nanadio araka ity fanadihadiana manaraka arahantsika ity. Ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao moa dia ny hoe tahaka ny ahoana ary rahoviana no tokony ho raisina ny andraikitra manoloana azy ireny, inona no fandaminana sy ny fandrindrana tokony ho apetraka ny zava-misy miaina tanteraka ao anatin'ny loto ary miaina ao anatin'ny fofona maimbo ireo mpiray-tanindrazana eny amin'ireny faritra iva maro samihafa eto amin'ireny voatra ireny amin'izao fotoana izao. Arahantsika ny fanadihadiany Fehizoro Rafaly. Eto manarotsoatsinanana na mitodika miankavia na miankavanana amin'ny lafiny rehetra fako no tazana rehatrany ny fofona maimbo Ponanarivo no efa zatra izany ity. Lakan-drano iray mivoaka amin'ny lakan-drano no andrehan-tany lasa toeram-panariana fako, tsy misy daba-pako ety amin'ny manodidina ato no anaripako. Efa nisy ny fotoana nandritra ny tetezamita na nadiovana itony lakan-drano itony saingy tsy nitohy intsony izany. Rehefa misy fampielezan-kevitra ihany koa no misy manentana amin'ny alalan'ny mo manadio itony tatatra itony saingy rehefa vita ny fividianana dia tsy misy manao intsony izany ary tsy misy tohiny. Dia rehefa fahavaratra ety dia tsetsina be dia miakatra any an-trano ny rano, miaina ao anaty loto izany ety ambany tanàna dia mba miantso any mpitondra fanjakana hijerenay manokana mba asiana izany ohatra hoe sekalina, fanadiovana kanala dia mba amin'izay koa ohatra hoe mba misy fidiram-bolana kely fahadiovana hazo vola mba misy raisiny tsy hanasa izany. Amin'izao fotoana izao misy ny rafitra RF2 izay maka ny fako isan-tokantrano saingy mbola mitombatra ny fako anaty tatatra isan-kariva no alan'izy ireo ny fako isan-tokantrano ary aterina any amin'ny daba-pako. Fandrindrana ny fokotany no iasan'izy ireo saingy mbola maro ihany koa no manary fako ato anatin'ny lakan-drano. Maloto ny tanàna na dia misy aza ny fifanentanana amin'ny fanadiovana faobe. Manadio izay, manadio tatatra, manadio lalana, manadio rehetrarehetra mihitsy ary misy sazy ary ny anay ety. Ohatra ianao tsy tonga manadio an'ilay faobe izany dia misy dina aloha.
Tamin'ny fotoana nitondra-drano izany hoe tamin'ny volana milasa teo no misy fanadiovana farany nitatatra teny amin'ny fokotany manariny Tsoatsinanana tsy maharaka ny fokotany sady tsy manana telo-bola entina manao ny asa fanadiovana izy ireo no tsy manam-pahefana sy tsy manana olombelona anara-maso ny fihetsiky ny mponina amin'ny fitandrona ny fahadiovana. Fokotany moa zany dia tsy mikely soroka amin'ny asa fanadiovana indrindra misy ny rafitra RFT eto amin'ny fokotany fa manao izay ho vitany izy. Misy koa nefa ny anjaran'ny samova ohatra ny karazana le tatatra lehibe ireny zany ny apipa ho an'ny kanala andretany dia ireny zany zao mbola iandrasana iandreo samova sy apipa ireny fa ny aty amin'ny tanàna aty anaty fokotany zany dia efa iandraika etan'ny RFT. Sosikevitry ny tompona andraikitry ny fokotany ihany koa ny anampiana isa ny dababako lehibe ny amaritana ho eloka mampigadra ny fanariana fako ao anaty lagan-drano ary fanomezana lanja ny fokotany amin'ny alalan'ny fanokanana vola ho ampiasain'izy ireo amin'ny fanadiovana. Ankoatra ireo sekretera ny fokotany sy ny sefim-pokotany ary ireo lehibe ny faritra samihafa tokony izy voamerany fahadiovana karamaina ara-dalàna manam-pahefanana sazy na hampandoa sazy ho an'ireo izay tratra mandota na eny amin'ny fananana iombonana na ny fodrafitrasa tahaka itony lagan-drano itony. Eo amin'ny tontolon'ny kolotsaina nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny FM Manalakely ny mpikarakara ny rencontre du film court de Madagascar andehany fa iraika ambin'ny folo nivoatra tamin'izany fa misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana manomboka androany hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana janoary enina ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny 10 ora hariva tsy hanavahana sala taona na faripahaizana izany fa afaka mifaninana avokoa izay manana horonantsary fohy latsaky ny 30 minitra malalaka tanteraka ihany koa ny mpifaninana amin'ny loha hevitra izay tian'izy ireo voizina mampiavaka ity andihany fa iraika ambin'ny folo ity moa ny fisokafan'ny fifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mampanantena zavabaovao hatrany ihany koa ny tompona andraikitra fanampana zavany ny tompona andraikitry ny RFC. Mampiavaka an'ity andiany faraka ambin'ny folo ity zany dia le fisokafan'ny rencontre du film court amin'ny Afrika. Misokatra koa zao ny compétition ho an'ny documentaire ho an'ny Afrika Ray manontolo. Tiako apresiana mihitsy ny vehivavy mandraisa anjara tsisy thématique hoe tsy mahazo manao an'izao. Mila fotsiny hoe 30 minutes maximum le film dia le andinindininy na ianao maka amin'ny site ny rencontre du film court.mg na makaty amin'ny FM Analakely na maka ny amazorivany amin'ny rencontre du film court fa tsisy malalaka be le izy ho an'ny antitra tanoranora. Ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika mbola mitoetra amin'izao fotoana izao ary isan'ny misarika ny sain'ny mpanara-baovao maneran-tany maro ny hoe anao ahoana ity fahasamihafa-kevitry ny filoha amerikanina Barack Obama sy ny filoha rosiana Vladimir Poutine mahakasika ny raharaha any Syrie ity. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny amerikanina milaza ny amin'ny hoe tokony alana eo amin'ny fitondrana ny filoha Syriana Bashar al-Assad vao afaka tena edivana na atao izay amongorana ny fanjakana islamika. Ny rosiana kosa etsakilan'izay milaza ny amin'ny hoe tokony hiara-iasa amin'ny Bashar al-Assad ny fireneny lehibe ny firenena rehetra maneran-tany raha ite hiady amin'ny État islamika arahantsika ny fanampanazavana entiny haingo rakotorsion amin'ny sariny France 24. Mafana ny adievitra mikasika ny ady any Syria amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny filoha Poutine fa tsy misy idiran'ny filoha Amerikanina sy ny filoha Frantsay ny fandraisana anjaran'ny Rosia amin'ny ady atao fanjakana islamika na ireo vondrona jihadista. Fa ny hevitra izay narosony taorian'ny fandraisam-pitenenana manoloa ny tranon'ny firenena mikambana sy ny fihaonana atao any États-Unis ankehitriny. Ny vondrony resam-pirenena sy Frantsa izay efa tsy mitsahatra ny miditra antsehatra any an-toerana amin'ny daroka bomba anabakabaka ireo faritra natoby misy ny jihadista. Omaly, raha ny vaovao voaray nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha Amerikanina Barack Obama sy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine samy mifanilika andro totatra eto fa tsy avy aminy no nisy ity fangataham-pihaonana ity. Izy ve no marimaritra iraisana mikasika ny raharaha Sirianina, États-Unis izay manantena ny Moscou handray anjara amin'ny ady atao any toerana ary hanala ny fitondran'ny Bashar al-Assad. Moscou kosa etsakila mitakiny sy ny firaisan-kina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ameran'ny Bashar al-Assad eo amin'ny fitondrana saingana mafy ny
ny tafika siriana amin'ny fanoheran'ireo jihadista. Teo am-pivoana tao anatin'ny fivorina no nilazan'ny filopotina fanafana ny adievitra teo amin'ny filorotota nazava ary tao anatin'ny fahombiazana tanteraka izany. Tsy nety nanome fanampim-baovao kosa ny ankilany. Mbola tsy azo lazaina araka izany fa irahina anohatra ny Bashar al-Assad États-Unis sy Rosia. Ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay izay nanindry paingitra io maran'io fa nivondry ny resam-pirenena sy Frantsa irery izao no manao ny ady any Syria resa-boe fotsiny raha ny heviny ny nilazan'ny Moscou fa manohitra ny Syria izay ankehitriny. Rosia izay milaza ho manohitra ny fanjakana islamika saingy tsy makatao ny fandefasana tafika hiditra antsehatra ny toerana. Mahakasika ny fivorina fahafitopolo ny ataon'ny firenena mikambana ny États-Unis amin'izao fotoana izao moa izay eo na ny reny filoham-pirenena maro samihafa ny ivelan'ireny fantatra fa ho amin'ny rahampitsolo zany raha ny fandaharam-potoana hatreto no isy ny fandraisam-pitenena ny filoham-pirenena malagasy any antoerana raha tsy misy ny fiovana. Eto ampanaranana ny fampahalalam-baovao mpahafantarana antsika vetivety ny ampahany amin'ireo vaovao izay nentina tetona tamin'ity ariva ity io arivio tonga teny amin'ny antenimieram-pirenena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany ny volavolan-dalàna momba ny CENI natolotry ny ministéran'ny atitany sy ny tolo-dalàna momba ny CEI avy amin'ny solomavim-bahoaka kosa no iadikevitra eny amin'ny antenimieram-pirenena izany amin'izao fotoana izao ary mbola samy mitazona ny heviny moa zany na ny solomavim-bahoaka na ny gouvernement ao anatin'izay ady hevitra lehibe kosa ny mahakasika ny fanendreny ny filoham-pirenena solotena iray ao anivon'ny CENI na ilay vaomera maleo tena isana ny fifidianana ny filoham-pirenena izay isan'ny mpanao politika ary mety hirotsaka ho vidina ihany koa nefa hanana izany solotena ao anatin'ny CENI izay mpikarakara ny fifidianana nambara fa maleo tena izany amin'ny manomboka rapitsy kosa dia fantatra fa tsy azo atao intsony ny mivarotra ny sachet fitondra tanana ilay amin'ny endriny kely izany hoe latsaky ny 50 micron zany ny hateviny zany verenantsika eo moa zany ny antsiprian'izay rapitso satria idina antsehatra hatreny amin'ireo mpamongady ny tompona andraiky mpanjakana hijery akaiky hanaramaso ny fanajana izany didy mpanjakana izany tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana ny fiarahanao taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity ankasitrana ihany koa ny namana-panao gazety rehetra ny teknisiana niaraka namolavola izany rapitso ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.